Andaontsika ndray ten'Andriamanitra Korintianina faharoa toko fahatelo. Korintianina faharoa toko fahatelo. Andiny fafito. Korintianina faharoa toko fahatelo andiny fafito. Fa raha ny fanompona mitondra fahafatesana aza dia ilay voasoratra teo amin'ny vato no nisy voninahitra ka ny zanak'Israely tsy nahabanjina ny tavan'i Mosesy noho ny voninahitry ny tavany izay nialevony. Tsy maika isy voninahitra va ny fanompona ombany ny fanahy. Fa raha nisy voninahitra ny fanompona ny tondra fanamelohana, maika hanatombo-boninahitra ny fanompona mitondra ny fahamarinana. Ary izay nisy voninahitra aza dia tsy manana voninahitra kosa amin'izao noho ny voninahitra izay manatombo. Fa raha ny alevona aza nisy voninahitra, maika fa ny mitoetra no misy voninahitra koa amin'izany, satria manana izany fanantenana izany zahay dia hisady koa. Ary tsy tahaka ny Mosesy izay nanarona ny tavany tamin'ny fisalobonana mba tsy hibanjina ny zanak'Israely ny farana izay nialevony, fa efa doto ny saina. Fa ambaraka ankehitriny, ambaraka androany, dia mbola tsy nesorina ihany izany fisalobonana zany, raha vakina ny tenin'ny fanekena taloha, satria ao amin'ny Kristy ihany no hanesorana izany. Fa misy fisalobonana manarona ny fony ambaraka androany, raha vakina ny tenin'ny Mosesy. Kanefa rehefa miverina amin'ny tompo izy, dia esorina ihany ny fisalobonana. Ary ny tompo izany fanahy zany. Ary izay hitoeran'ny fanahin'ny tompo no hitoeran'ny fahafahana. Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana ahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Ary amin'izany, satria manana izany fanompona izany zahay araka ny nahazonay famindrapo, dia tsy ketraka. Fa efa nolavinay ny zavatra takona mahamenatra, ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay, fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay overy zany, izay no azambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao, dia ny sain'ny tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay ny torianay, fa Kristy Jesosy tompo izay, ary izay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'ny Jesosy Kristy. Amen. Zay zavatra izay no tiany tompo mbola ampianarina antsika ihany koa androany, mipetraka tsara amin'ny fotom-pampianaran'ny Kristy hoe nisy ny fanompona mitondra fanamelohana, nisy ny fanompona tamin'ny andron'ny Mosesy raha tonga dia tsorina, izay fanompona ozy izy nisy voninahitra, nefa fanompona mitondra fahafatesana, satria tao amin'ny lalàn'ny Mosesy dia maty avokoa, satria tsisy mahatanteraka ny lalàna na iray aza. Ary io tsy fahatanterahany lalàna io na tonga Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, fa raha navita nanatanteraka ny lalàna 300 tao anatin'ny napetrak'Andriamanitra ny olombelona, dia tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Fa noho le fahalemena, noho le tsy fahafahana, noho le namidy ho andeha fahotana ny olombelona, ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ny lalàna ny ratsy, fa ny olona ny lalàna dia tsara fa ny olona ny ratsy. Ary rehefa ratsy ny olona dia tsy vitany mihitsy nanatanteraka azy. Dia ozy izy hoe iny fanompona eny azy izy nisy voninahitra, nefa fanompona mitondra fahafatesana. Iny fanompona iny ozy izy fanompona natao tamin'ny soratra, misy ny voninahitra, maika fa ny fanompona ao amin'ny fanahy, ny fanekena vaovao no isy voninahitra ambonimbony kokoa. Ny amin'ny resaka fanahin'ny fahafahana no tiako zaraina amintsika androany.
hoy ny tenin'andriamanitra hoe ny tompo a izany fanahy zany ary eo amin'izay hitoeran'ny fanahin'ny tompo no hitoeran'ny fahafahana zany hoe io fanahy masina io rehefa milatsaka eo amin'ny olona anankiray dia io fanahy masina io a fanahy fahafahana olona afaka ianao afaka maninona afaka manompo ny tompo amin'ny fo madio olona afaka ianao afaka amin'ny fahotana afaka amin'ny fangejan'ny nofo afaka amin'ny fangejan'olombelona afaka amin'ny fangejan'ny satana afaka amin'ny fangejan'ny zao tontolo zao rehefa ozy izy hoe rehefa miverinao amin'ny tompo izy ozy izy amin'ny andininy fahenina ambe folo andininy fadimy ambe folo misy fisalibonana manaharona mandraka androany raha vakina ny teny Mosesy kanefa rehefa miverinao amin'ny tompo izy dia esorina zany fisalibonana zany ary ny tompo izany fanahy zany ao amin'ny Kristy ihany no anesorana ny fahamaizinana eo amin'ny andininy faefatra ambe folo efa donto ny sainy fa ambaraka androany dia mbola tsy nesorina ihany zany fisalibonana zany raha vakina ny teny fanekena taloha satria ao amin'ny Kristy ihany no anesorana izany ao amin'ny Jesosy no miala ny maizina ao amin'ny Jesosy no tonga ny mazava be da be ny olona mivavaka fa mbola ao anatin'le fanandevozany lalàna fanandevozan'ny ravidravitra fanandevozan'ny fombafomba fanandevozan'ny etsika napetraky ny olombelona fanandevozan'ny lalàny Mosesy mihitsy ary satria ozy izy ny voalaza hoe fisalibonana io fatotra io fangejana io raisiko ohatra fotsiny raha mandray izany sabata zany ianao dia hoe rehefa sabata tsy mahazo manao ninoninona raha ny fanekena taloha fotsiny no vakinao dia tsy hanao nininona mihitsy ianao rehefa sabata tsy mahazo mandeha lavitra satria izay ny voalaza efa misy dia tongotra voafetra mihitsy hoe tsy mahazo mihoatra ny ty ianao rehefa sabata tsy mahazo mandrehatrafo tsisy nina azo atao fa mipetraka fotsiny satria hoe sabata fitsaharana dia mbola misy mametraka zany amin'izao vaninandro ianantsika izao hoe sabata tsy mahazo manao nininina tena misy zavatra tokony atao ary dia tsy manao fa satria hoe sabata dia ozy zao hoe piajara velatsianareo iza moa nareo manana ondry na biby latsaka ny anaty lavaka amin'ny andro sabata tsy andeha ho alainareo ve iny satria nisy fotoana Jesosy nanasitrana tamin'ny andro sabata nefa amin'ny andro sabata tsy mahazo manao nininina Jesosy nefa tonga dia nanasitrana tamin'ny andro sabata dia nitenenina hoe tena tsy izy io misy demonia io mandika an'Andriamanitra io satria manoty izy amin'ny sabata mandika ny sabata satria sabata tsy azo anaova nininina rehefa ao amin'le lalàna Mosesy zany ny salobina dia misy olona voagejan'izany rehefa sabotsy zay foana le lazaiko amin'ny namana sy ny mpitory hoe misy fotoana misy tombony misy occasion mipetraka hoe mahazo asa tsara izy zay miasa sabotsy hoe miasa sabotsy le asa hitany dia za tsy mahazo miasa sabotsy fa sabata dia voafetra tsy manaiky mihitsy zany ao anatin'le hoe sabotsy zay zao zavatra anankiray nefa rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao dia azavain'ny tompo mihitsy hoe ny fitsaharana sabata dia Jesosy tonga dia mazava be Matio 2:1 mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavezatretana fa izao no hanome anareo fitsaharana ny fitsaharana dia i Jesosy mihitsy ianao makao amin'ny Jesosy dia hoy koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo hoe nanokana andro ray indray izy dia ny hoe anio zany hoe le sabata zany dia le hoe anio raha ian'ny feony ianareo aza manamafy fonareo le anio ianao rehefa tsy manamafoka miditra ao amin'ny Jesosy dia miditra ao amin'le sabata ianao Kolosianina dia ozy Paoly aveo hoe matahotra sao dia sasatra taminareo fa andro sy volana ny tandremanareo resaka hanina ny tandremanareo tsy zany nefa ny zava-dehibe ozy izy fa Kristy izay lohany fahendren'Andriamanitra herin'Andriamanitra fa lasa mametraka lalàna sy vesatra geja ianareo fa hoy Jesosy ao amin'ny Kristy ny fahataterahana hoy Jesosy hoe mankanisa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra izao hanome anareo fitsaharana Hebreo dia milaza anio raha ian'ny feony ianareo aza manamafy fonareo nanokana andro ndray izy dia ny hoe anio sabata ozy izy io teneny anio io
Zany hoe ny sabata zany dia tsy andro fa ny sabata dia olona tsy izy zay fa Jesosy Andriamanitra. Tamin'ny andro taloha dia zay hoe sabata sabotsy sabata, fa ao amin'i Jesosy Kristy miala ny fisalobonana, miala ny voaly dia fitsarana ny fiainanao isan'andro. Fa tsy isy hoe rehefa miditra ao anatinao Jesosy iza ny anarany? Andrina ny fiadanana. Dia izay andrina ny fiadanana zay mitondra fiadanana ho anao. Fa tsy hoe rehefa sabotsy ihany ianao vao miadana, satria rehefa sabotsy vao tonga ao ilay andrina ny fiadanana. Isan'andro ianao rehefa ao anatinao Jesosy dia manana an'izay hoe fiadanan'Andriamanitra zay. Hoy Jesosy rehefa andeha hiakatra alohalohan'ny andehanana dia hoy izy hoe ny fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no hanomezako anareo ny fiadanana. Aza matahotra anareo, aza mangorohoro. Izany hoe io fiadanana io dia mitoetra ary miaina ao anatin'izay fiadanana, filaminan-tsaina, fahatoniana, fitsaharan-zay ianao rehefa miditra ao amin'i Jesosy. Dia izay ilay zavatra anankiray izao napetraka hoe misy zavatra sahala amin'izany. Misy koa hoe rehefa hivavaka ianao dia tsy maintsy misaron-doha. Fa raha vao tsy misaron-doha ianao tsy manaja an'Andriamanitra. Rehefa hivavaka ianao dia misaron-doha ianao vaheon'Andriamanitra. Fa za manontany ianao, Elia ve saron-doha tamin'ilay nivavaka? Ilay tsy avy ny orana nandritra ny 3 taona sy tapany, avy indray izy avy eo. Saron-doha Elia sa tsy ny saron-doha? Tsy ny saron-doha. Ny voaly anaovana, forsena anaovana, mampalahelo mijery olona eny mavesatra. Ny andro mafana vola efa lava tsara, mafinaritra, midoroboka tsara, mbola asiana voaly ihany. Ny volon'ny vehivavy tonga dia voaliny iny. Ary iny resaka tao an-Korinto iny, resaka manao voaly iny resaka tao an-Korinto iny, fa tsy nentina ho amin'ny hoentina foana zany hoe tsy maintsy ohatran'iny. Fa tao an-Korinto iny satria ny zavatra nisy dia zao. Tao an-Korinto dia nisy ny mpivarotena, ary ny mpivarotena dia manana volo fohy. Ary rehefa fohy ny volo zay no amantarana azy hoe mivarotena izy. Dia rehefa nibebaka nanolo-tena niova fo tonga ao amin'ny trano fivavahana izy dia izay no akanjo, izay no hitan'ny olona. Dia lasa tonga dia tsapan'ny olona hoe ohatran'izay olona io. Dia hoy izy ny tompo hoe mba tsy hampisy, hoy izy Paoly hoe mba tsy hampisy fahatafotohinana, mba tsy hampisy fahalavona, dia aoka hisaron-doha ny vehivavy. Fa miteny izy ao amin'iny Korintiana iny hoe rehefa lava nefa ny volon'ny vehivavy le volo ihany dia efa voaly, satria enatra ho azy ny manao fohy volo. Dia izay le tantara tao anatin'iny. Fa noho le tsy fidirana tsara ho amin'i Jesosy, noho le tsy fanatonana tsara ho amin'i Jesosy, le mitondra fahazavana sy mitondra fanafahana, dia lasa voageza ny olona. Misaron-doha ianao dia isaka sabotsy dia miaino anao ny tompo. Tsy izy koa zay. Satria mangeja. Raha mivavaka zany ianao talata tsy misaron-doha dia tsy mamaly anao Jesosy. Zay. Dia raha mivavaka ianao ankoatran'ilay sabotsy ka tsy manao saron-doha dia tsy mamaly Jesosy, tsisy valim-bavaka azo. Marina ve zany? Tsy marina zany. Isan'andro ianao izy ny tompo mangatà dia omeny ianareo. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako dia ho ataoko zany. Eo amin'ny fanatrehan'ny tompo, eo amin'ny fanatrehan'ny fanamasina. Dia io ilay lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe maizina ny olona raha tsy mbola manatona an'i Jesosy. Io lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy ao amin'i Jesosy tsy afaka ny voaly. Ao amin'i Jesosy ihany no hanesorana an'izany fisalobonana zany. Rehefa miverina ao amin'i Jesosy izy dia afaka izany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny tompo izany fanahy zany. Izay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Dia raisiko mahafinaritra be eo amin'ilay Korintiana voalohany toko fahaefatra hoe tsy ny tenanay ny torianay. Fa tsy izay tsy inona no maty teo amin'ny hazo fijaliana, fa Jesosy Kristy no tonga ho famonjena. Ka tsy izay mihitsy no torianay, 5, tsy ny tenanay ny torianay fa Kristy Jesosy tompo, ary izay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Kristy. Andriamanitra izay nadidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amin'ny maizina no nampazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Izany hoe
ho antsika tsirairay avy a rehefa miditra ao am' Jesosy ianao dia olona afaka ianao. Voalohany afaka ianao amin'ny fangejan'ny fahotana, voalohany zay. Faharoa afaka ianao amin'ny resaka lalàna sy fombafomban'olombelona, afaka ianao tena hoe miaina amin'ny fanetretena amin'ny fotsotra mivavaka ao amin'ny Jesosy Kristy. Satria be da be ny eritreretin'ny olona hoe le hetsika sy le pôzy sy le fanamboamboarana fandamidaminany ety ivelany no mapetipety tsara n'le fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ilay vavaka. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny tompo zany fanahy zany, itoeran'ny fanahin'ny tompo, ny itoeran'ny fahafahana. Dia anamafisana ampianarana zay hoe ao amin'ny Jaonina toko faefatra, Jaonina toko faefatra andininy fahasivy amby folo. Jaonina toko faefatra andininy fahasivy amby folo. Ora vehivavy taminy, tompoko, hitako fampaminany ianao, ny razantsika ny vavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy tamina, raha vehivavy, minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Zany hoe le fifandraisana amin'Andriamanitra dia ara-panahy. Miala mihitsy zany zay endrikendrika sy ravidravitra ety ivelany, fa ny zavatra madiso hevitra sy mampiodina ny filazantsara mahatonga tsy hisy hery sy fahefana sy ny fanatrehan'Andriamanitra dia lasa le ety ivelany no amboamboarin'ny olona. Zany hoe le matiera, le hita maso, le zavatra voatsapany tanana no tena amboamboarina be, arak'izay eritreriny, arak'izay lova nampianarin'ny olona, arak'izay fomba napetraky ny olona. Ka raha tsy mifanaraka amin'iny dia hoe tsy eo Andriamanitra. Raha tsy mipetraka tsara ohatran'izay dia eo tsy eo Andriamanitra. Ohatra na resaka akanjo zany, na resaka rafitra toeram-pivavahana, na resaka fotoana hivavahana, dia lasa baikon'le toerana, baikon'le fotoana, baikon'le rafitra, fa tsy baikony ny fanahy intsony. Lasa le rafitra ny mangeja sy mamatotra. Jesosy nefa dia laza mihitsy hoe tsy verena kely le teo aloha le sabata teo hoe tsy ny sabata ny tompony zanak'olona, fa ny zanak'olona ny tompony sabata. Zany hoe izy no mifehy an'le sabata fa tsy ny sabata indray no hifehy azy. Ambony be zany tenin' Jesosy zany. Ambony be zany tenin' Jesosy zany hoe tsy voageza ninninina izy fa izy no mifehy an'io arak'izay sitrapony, arak'izay tiany atao. Zay zany zavatra anankiray hoe lasa le ty velany hita maso no amboarin'ny olona voalohany fa le ao anatin'le fifandraisana amin'ny fanahy tsy eo. Dia tsy miaino ny tompo, tsy mandray ny tompo, tsy misy fikasihana, tsy misy zonositra, tsy misy fiasan'ny fanahy, satria le fifandraisana amin'Andriamanitra tsy ao. Fa ny pôzy ety ivelany be da be, endrika ety ivelany be da be. Dia rehefa pôzy ety ivelany sy ny endrika ety ivelany be da be dia izay amin'izay mahatonga an'le fampianarana matsatso, izay amin'izay mahatonga an'le hoe teolôzia, izay amin'izay mahatonga an'le hoe rehefa hivavaka dia vakiana mivavaka anaty boky kely, anaty taratasy. Amin'ny andro sarotra dia tia ny vavaka vakianao, dia vakiana fotsiny, teo zany re sy hiteny ty vavaka ty dia atao. Dia misy areo angamba avereno intelo iny dia mivaly tsara. Fa misy efa namerina vavaka injato fa tsy mivaly mihitsy. Dia misy koa hoe amin'ny andro fanambadiana dia avadika fotsiny boky, tia ny teny, dia io no soratana, dia io no vakiana. Dia ny zavatra mampime rehefa mivavaka le olona ka ao anatin'ity taratasy ty le vavaka, tsy ho fon'ny rivotra latsaka ary ambany ery le izy. Tsy tantsony toy an'le vavaka, ahoana moa le vavaka teo?
satria soratra soratra mamono ampianarina fotsiny a resaka ara-tsoratra sy ara-tsaina de ohatr' zany koa rehefa manao toriteny de efa soratanao daholo ny verset soratanao hatramin'ny frazy de rehefa avy eo very tampoka ny taratasy iny sofony-rivotra faranana fotsiny le toriteny fa tsisy voasoratra tsisy tao le izy maty satria religion satria fombafomba satria zavatra amboarina le izy zay tsy mitondra fiainana kanefa rehefa ao aminao ny fanahy mitoetra ao aminao Jesosy Kristy ianao manana fiainam-bavaka ianao mivoky ny tenin'Andriamanitra de omeny tompo aminao fotoana mamety ny teny zaraina omeny tompo aminao fotoana mamety ny fampaherezana ho an'le olona omeny tompo aminao fotoana mamety zay zavatra tokony tenenina sy tenenina amin'ny olona io dikan'izay mahatonga n'iny mivoaka foana amin'ny fotoana mamety azy satria ianao connecté foana amin'ny fanamasina fa tsy hoe rehefa lahady ary ianao vao sabotsy vao anao metimety alam-panahy vao mody anao endriendry vao tsy anota de zay foana le lazaintsika hoe lasa cinéma tsy zay lasa acteur de amboarina fotsiny le izy a de eo amin'izay le routine ara-pivavahana de natonga n'le boky amin'izay hoe ty boky ty de atokana fitaovavahana rehefa lahady a eto miara-mitsangana de eto miara-mipetraka de eto samy mamerina ty vavaka ty de eto manao zao récitation de tsisy fiainana ho an'ny olona tsisy famonjena ho an'ny olona de raha vao miala amin'izay kely ianao fa tsy mandray an'le boky iny na tsy mandray an'le vavaka natao de tenenina hoe fa ianao ty nianatra taiza fa ga zany ny fomba vavaka ga zany le fomba fanao an'le izy fa tia ty io a ny toeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana halleloia za zao pastera zao raha nametraka an'ity a ty zao le hitsanganana ato de hoy zay hoe tena mba itoeran'ny fanahin'ny tompo itoeran'ny fahafahana de eto akaikikaiky kokoa anareo a de ataoko ohatran'izao satria izay le malalaka ao am' Jesosy sady zany pastera satria te anakaikikaiky ary zay no hitarian'ny fanahy fa misy fotoana zany vao fato zay tsika zay misy le misy fotoana rehefa hitory resaka akanjo moa zany tena za maika be amin'ny olombelona na andro efa mamay be io ary na andro efa mamay be io ary de tsy maintsy hoe anaovana ny robe pastoral de tsy maintsy manao ny lavalava iny andeha hitory fa raha tsy misy an'iny ve zany tsy mipasy le tenin'Andriamanitra raha tsy misy an'iny ve zany tsy mandeha le afatra zavatra routine zany a mila miala rehefa mitompo fa mila maivana ara-panahy tena hoe misy firetan'ny fanahy de misy zay hitarihan'ny fanahy ao anatin'le izy fa tsisy zavatra manavesatra zay no mahatonga ny olona ny akamaroan'ny olona tsy te herika fivavahana satria tsy ao ntsony le fanahy masina tsy ao ntsony le amamin'ny tenin'Andriamanitra tsy ao ntsony le fanatrehan' Jesosy zay mitondra fifaliana mitondra fiadanana manafaka azy mifatotra sy ny aretina sy ny fahafatesana tsy ao ntsony iny fa tonga ao izy marary voaka ao izy marary tonga ao izy mavesatra entana mivoaka ao izy mbola navesatra kokoa no le entana nidindra tao nentina nivoaka satria mbola moena entana hafa izy tao hoe tia ny adidinao tsy maintsy aloha tia ny rakitrao tsy maintsy aloha tia ny anjaranao tsy maintsy alohanao isam-bolana mivoaka tao nefa izy tsy niditra tao nefa izy tsisy an'izay fa noho n'izy niditra tao a nivoaka tao izy nivesara an'izay de hoy izy hoe zay tsy hiditra antsony de misy a tsy afa-miala satria voageja de raha onana raha tsy mahaloa vola raha onana raha tsy mahaloa adidy raha onana raha tsy mahavita le asa fampondro ary hozonona mihitsy ary tsy omena ny fahalalana tsy zany le ao amin'ny tompo rahalahy fa soavana ny andehanana ary fanahany fahalalana malalaka libre misy fotoana taloha dia misy an'le hoe fitaom-pifoazana de isa maraina amin'ny 10 moa izay sa amin'ny enina amin'ny 10 de routine fotsiny izy forcena fotsiny isan'andro misy an'izay latsinainy ka hatramin'ny sabotsy de manaforce tena fotsiny hoe andeha nefa te atory nefa tsisy zotom-po tonga any tsisy aim-panahazonao hoe tsy maintsy mifo fotsiny de tsy maintsy mandeha any de efa mba lamilamy manasaina hoe nandeha mivavaka zay isaka maraina
dia efa vita aloha zay iny a dia mandeha indray ako manao asa rehetrarehetra nefa navesatra fotsiny ianao tao ny fahotanao tsy afaka ny toe-ponao tsy miova ny alahelonao tsy afaka ny famelan-keloka tokony ataonao amin'olona tsy misy fa enjehana olona le fitaom-pifoazana isaky ny am'dimy manenjika foana raha fanamasina rehefa miteny hoe matoria tsy entsony a le fanahy miteny hoe matoria fa forsena fotsiny hoe tsy maintsy mamonjy fifoazana am'dimy na efa le maraina ngolongolo makatsika be iny ary dia voakeja fotsiny dia mandeha nefa mandeha tsy sazoka amin'ny vaninandro cyclone le avo be iny ny orana dia hoe tia na orana mifafa na orana mikitsa dia ao amin'i Jesosy dia mandeha foana nefa tsisy aim-panahy azonao ao fa rotinina le izy fomba le izy dia tsy maintsy atao hoe zay ny tiany tompo fa ianao raha mihaino falahy Jesosy tompo hoe mijanona ry tantely matoria fa orana avo be io andeha ho aiza ianao eto anao vavakamiko dia maheno anao a eto anao mihaino ana zay le hoe ny olona dia miteny hoe tsy maintsy ato amin'ity tendrombohatra ity nareo vavaka dia ozy Jesosy hoe nareo miteny an'izany fa ozy tompo avy ny fotoana tonga ankehitriny ny tena mpivavaka tsy vavaka eny amin'io tendrombohatra io intsony fa vavaka amin'ny fanasy venjiro tsy tapaka tsy resaka toerana zany ny zava-dehibe fa resaka fanahy ao anaty mihitsy aloha voalohany indrindra fa misy koa dia mametraka hoe isam-bolana ianao tsy maintsy mivavaka any tendrombohatra raha tianao valina vavaka ny tena efa reraka ny ranzo efa mavesatra tsy maintsy hiakatra any tendrombohatra hivavaka raha tsy zay tsy hainon'Andriamanitra tsy maintsy manao fifadikanina indray mandeha isan-kerinandro Andriamanitra mety hiteny hoe ataovy intelo isan-kerinandro fa ianao ataonao rotinina fotsiny izy indray mandeha isan-kerinandro tsy maintsy manao alim-bavaka indroa isam-bolana ao amin'ny tompo a malalaka tsisy faneriterena sala amin'izany fa mila mihaino ny fanahy zay mianadavy reo zao a rehefa miaraka ao amin'ny tompo a tsisy mametraka lalana sala amin'izany hoe tsy maintsy amin'izao tsika mifady alina tsy maintsy amin'ity tsika zao fa misy rehefa teneny fanahy fotsiny hoe andao tsika hifady alina miara-mihaino eo sy miara-resy lahatra eo dia tonga dia mifady alina rehefa miteny ndray andao tsika mba hanao veillé ohatry ny tarihan'ny tompo amin'izany a dia resy lahatra amin'izay koa ny amby rehetra andao ary ianao veillé fa tsisy tonga dia programme matipaika hoe amin'ity veillé amin'ity zao avy eo indray ianao ny tratra ny fanamelohana amin'iny hoe to tsisy vita re izy ity satria ianao ara-nofo nametraka sy nandamina azy fa ny eo amin'ny tompo dia hitoerany fahafahana mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana zany hoe isan'andro ianao dia manana firaisana amin'i Jesosy le tena voaloboka zao no natoko fa 5 izao ny tena voaloboka ianareo ny sampany isan'andro ianao dia manana firaisana tsy tapaka amin'ny tompo amin'ny vavaka am-panahy ary amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe fiainana le izy fiainana dia mandeha ho azy le miaraka amin'i Jesosy dia amin'iny ianao matsapa ny amaminy le miaraka amin'i Jesosy mahafinaritra ke miaraka amin'i Jesosy zany manao scooby-doo mitory an'i Jesosy manao sorta manao louange manao kanjo maivana fa mafana ny andro fa tsy vokezana hoe ty tena tsy maintsy anao kravaty fa tsy maintsy anao palitao hiderako ny tompo raha tsy zany tsy mandeha ny fiderana napetraky ny olombelona daholo zany zao fotsiny lazain'ny Paoly aoka tsy hanisy fahatafotoinana amin'izay pozinao sy zay akanjonao tsy misy fahatafotoinana fa ianao dia malalaka afaka manana fahafahana ao amin'ny tompo ary ianao no olona afaka indrindra eto tany raha ianao mbola mieritreritra hoe voageja ao amin'i Jesosy sao dia voagezan'olombelona ianao na voagezana rafitra na voagezana tokom-pivavahana na voagezana hetsika fa ny olona ao amin'i Jesosy ny olona libre indrindra eto tany satria ozy ny teniny andao vakitsika ny Matthieu 4. dia zao ny voasoratra
ny fanahin Jehovah tompo no ato amiko izy satria nanositra izy itory teny soa mafaly. Misy hoe anafaka ny ampahoriana. Lioka azafady toko faefatra. Lioka toko faefatra andiny fa 20. Ny fanahin Jehovah tompo no ato amiko satria nanositra itory teny soa mafaly amin'ny malahelo izy. Jesosy io miteny io. Ny fanahin Jehovah tompo izy ny ao aminy satria nanositra izy iteny soa mafaly amin'ny malahelo. Zany hoe nanirahana Jesosy dia hitondra fifaliana ho an'izay malahelo. Ka raha ny olona milaza fa nirahana Jesosy no mitory aminao kanefa hitondra alahelo anao. Alahelo mitondra fahafatesana dia tsy izy zay. Fa misy ilay tenen'i Paoly hoe alahelo mitarika ho amin'ny fibebahana. Mety malahelo anao satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe maneke anao fa ny zanaka tiako no anariko sy faiziko. Mety misy tenin'Andriamanitra zany manintsy manamboatra mitondra alahelo iny ozy izy amin'ny voalohany fa any amin'ny farany iny mitondra fifaliana. Hafa raha izay. Fa raha hoe mitondra alahelo ratrapo hitondra any amin'ny fahafatesana, zany hoe noho ny teny ratsy, teny marary sy teny fandrozonana tsy avy amin'ny Jesosy zay. Ary zay foana teneniko tao hoe libre ianao miala amin'ny toeram-pivavahanao sy amin'ny olona zay mitondra fivavahana sy mampianatra sy miandraikitra anao raha tsapanao fa fanadevozana ny ao. Libre ianao. Tsisy engagement nataonao ao. Tsisy taratasy nosoratanao ka nanao sonianao. Ary io tsy lalàn'ny medianina sy ny persianina. Ny lalàn'ny medianina sy persianina le tsy azo ovaina tsony. Io tsy le any plato hoe zay voasoratra dia voasoratra. Fa ianao rehefa ao amin'ny tompo ka raha iny nanao engagement nataonao tany ary na pacte nataonao tamin'ny devoly ary pacte nataonao tamin'ny mpanandro ary pacte nataonao tamin'ny fifanekena nataonao tao amin'ny fanjakan'ny maisa. Rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao afaka manao désengagement miala amin'iny dia Jesosy manafaka anao tsy ho voafatopatotra izay intsony. Ny fanahin Jehovah tompo no ato amiko satria nanositra itory teny soa mafaly amin'ny malahelo izy. Zay ny voalohany filazantsana. Hitondra teny soa mafaly ho an'ny malahelo. Naniraka hitory fandefasana ho amin'ny mpifatotra. Zany ny iraka Jesosy, iraka nataon Jesosy, hitory fandefasana ho amin'ny mpifatotra. Tonga dia ohatra mahazo sary an-tsaina misy olona voafatotra dia tsy mahavahatena mihitsy io. Dia mila délivrena. Dia Jesosy zany tonga hitondra anapaka an'iny. Ohatra izay tsika tsirairay avy, voafatotra daholo tsika fa tonga Jesosy. Ianao koa rehefa nosoran Jesosy hitondra fanafahana. Hoy Jesosy andala mankary amin'ny vohatra fa nisy boriky izay tsy mbola nitengenan'olona fa mifatotra izy. Va ao izy ozy izy. Dia hoeto makaty amiko. Raha misy manontany hoe ataonareo inona iny, lazao azy fa misy rarahana lahy ny tompo anao. Dia ohatra izay koa le lazaiko anao hoe iraka nampanoraha ny tompo anay. Eraka izao tontolo izao. Anisan'izany ny fandalovana teto Tomasina. Dia misy boriky mifatotra ao be da be. Dia iny boriky mifatotra iny ozy ny tompo hoe va ao izy. Dia eto makaty amiko. Tsy hoentina makaty amiko na hoentina makato amin'reto rahalahy sy anabavy reto, fa hoentina makao amin'i Jesosy. Tsy nalain'ny ripetera sy ny mpialana zany le boriky dia satsika raha katy. Dia ho kapokapoantsika sotengenantsika araka izay tiantsika ao. Nasaina ny vahana fotsiny. Dia hoeto anty amiko. Dia raha misy manontany dia teneny hoe misy rarahana lahy ny tompo azy. Zany ny fahefana avy any an-danitra. Autorité avy any an-danitra. Rehefa mitory tsika, rehefa mitory zay dia misy fahefana, misy hery. Ka raha manontany ny fanjakan'ny tany, raha manontany ny fanjakan'ny maizina, dia aseho anay ny mandat hoe efa nazo mandat avy any an-danitra zay. Ambony noho ny anarana rehetra, ambony noho ny fahefana rehetra, ambony noho ny hery rehetra. Io nanome fahefana anay, tia ny mandat. Fa misy rarahana lahy ny tompo azy fa avao izy. Dia miala tao, voaka teo, manaiky daholo ny rehetrarehetra. Rehefa ny tompo no miteny. Rehefa ny tompo no miasa, tsy misy mahasakana. Dia izay koa le fanahin'ny fahafahana. Afaka mitory amin'ny hery sy ny fahefana. Afaka manala ny fatotra amin'ny olona. Dia mitarika ny olona ho eo amin'i Jesosy. Zavatra misy matsy lazaiko anao dia izao. Ny akamaroan'ny olona dia mamaha le boriky fa tazominy eo aminy le izy rehefa voavaha. Zay. Mety ny délivrena ianao tany amin'ny toerana misy ianao tany. Mety nametrahan-tany ianao dia sitrana. Fa rehefa avy eo amin'izay, io le antsoina hoe dette morale.
tatony na délivre anaoko andehandeha ho aiza ianao, tatony nahasitrana anaoko hitsypadony lakany tany ianao, mahazozona amin'izany ianao. Fa hoy Jesosy, rehefa mavita na saina nataonareo nareo dia tena hoe mpanompo tsy mahasoa izay tokony nataonay ihany ny ataonay. Zany hoe za nampiasain'ny tompo hanasitrana olona, za nampiasain'ny tompo hidélivre olona, fa za tsy manana mihitsy fahefana amin'iny tsy maintsy hijanony eto amiko ianao ary tsy maintsy ho tazomiko ianao satria za dia mpanompo tsy mahasoa, fa Jesosy nampaniraka hanao an'izay. Aleloia. Fa ny ankamaroany amin'izao fotoana dia manao otazy ny ondry, manao otazy ny zanak'Andriamanitra, manao kidy nampinina, manao fakana-keriny, dia tsy avotsitra ho tsony io. Foronina daholo ty fitoam-bavaka ty alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy. Hariva latsinainy ho an'ny firenena, talata ho an'ny mpampianatra, larobia ho an'ny mpandraraha, alakamisy ho an'ny mpamboly, zoma ho an'ny mpiasa-panjakana, ny sabotsy ho an'ny zao sy zao. Fa nefa ianao raha te ho tonga ary amin'ireo fotoan'ireo nefa tsy ao anatin'ilay anjara asanao dia afaka tonga ianao. Inona ny dedavina amin'izay? Efa misy boatin-drakitra tsara petraka eto, ho fianoana io isan'andro. Dia arakaraka ny anomezanao an'iny ozy ianao hoe izy voatandray androany fanadatsaka. Hivavaka amin'ny fanasin'ny fahamarinana ianao. Sa ianao mbola andevozon'ny olona, ho andevozon'ny lalàna, ho andevozon'ny fombafomba sy ny rafidrafitra. Fa mivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana. Tsy midika akory hoe tsy ilaina ny vondrom-bavaka. Tsy miteny akory hoe tsy ilaina ny miara-mivavaka amin'ny mpiray-tam-po amin'ny tompo. Tsy miteny akory hoe tsy ilaina ny pastera, tsy ilaina ny trano fivavahana. Ilaina dia ilaina ny pastera, ilaina dia ilaina ny vondrom-bavaka, ilaina dia ilaina ny fiarahana mivavaka. Fa ao amin'ny fahafahana ary araka ny fitarian'ny fanahy. Fa tsisy fangejana. Haleloia. Ary rehefa hivavaka nareo ozy izy dia ianareo rehetrarehetra dia mpiray-tam-po avokoa. Samy mifanompo amin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomena. Ianao manana fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo anao. Noho ny fitiavanao amin'ny tompo, noho ny fitiavanao ahy, dia manompo amin'ny tompo ianao sady manompo ahy. Sao dia makarary sofinao zany hoe manompo ahy. Fa zay ilay voasoratra teo ozy Paoly, izay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Kristy. Mpanomponareo izay noho ny amin'ny Kristy. Dia izaho koa manana fanomezam-pahasoavana izay nomen'ny tompo ahy araka ny fitarian'ny fanahy, dia noho ny fanomezam-pahasoavana iny entiko hanompoana ny tompo sy entiko hanompoana anao. Fa vao irahana kely dia tsy faly, vao saina manao zavatra kely ty dia tsy faly. Jesosy ary nirahana avy any an-danitra nidina taty. Ianao mba irahana kely anao zavatra anankiray efa mivoto ny fonao. Za ve nirahanao? Ny fanahin'ny tompo no mitoetra ao amiko izy Jesosy naniraka hitory teny soa mafaly izy. Ary hitory fandefasana ao amin'ny fatotra sy fampahiratana amin'ny jamba. Zay koa le teny filazantsara. Isaky ny mitory ianao misy jamba mahiratra foana eo. Jamba ara-panahy tiako tenenina. Fa raha misy jamba tonga koa eo amin'ny anaran'i Jesosy, mahiratra izy amin'ny anaran'i Jesosy satria izay ny asa nataon'ny tompo. Anafaka izay olona ao anatin'ny fahajambana, ampahiratra ny jamba. Fa mampalahelo amin'izao ny olona mahiratra raha tonga ao amin'ilay fotoana lasa jamba. Jamba amin'ny vola, lasa jamba amin'ny fitiava-karena, lasa jamba amin'ny fizaozahoana, lasa jamba amin'ny fireharehana. Satria nisy pozina rehefa tao ka raha tsy miambina. Tandremo ny alehan'ny tongotra ao io raha lasaina bavy. Tandremo ny toerana alehanao io. Tandremo ny tory-tenenonao. Tandremo ny tory-teny jeren'ny masonao. Fa raha vao tsy miambina ianao, raha vao tsisy aro faly ny fanahy ianao ka mihainohaino fahatany fotsiny sy mijerijery fahatany sy manatona toerana fahatany, dia volony ao izy mandehandeha tahaka liona mierona mitady izay harapany. Ka raha ianao mitanitanina any amin'ny tsy asain'ny tompo andehananao, dia tratrany lefona any ianao, voakaikitry ny liona any ianao, voarapaka any ianao, fa miambena manana le fanahany fahafahana mivavaka. Aiza ny tokony ho alehako? Inona ny tokony hanoko? Inona ny tokony ho jereko? Araka ny sitraponao ve?
fa zay mihitsy zavatra misy hoe ny olona mahiratra tonga am'la toeram-pivavahana na tonga am'la mpanompon'andriamanitra jamba am'izay izy tonga ao ny jamba moa dia vao mainka efa jamba raha teo dia mitsangana ny rahalahy sy anabavy mitsangana ny miaramila an' Jesosy nahazo fahefana sy hery satria jamba koa izy teo aloha fa efa nahiratra izy ankehitriny dia io izy jamba nahiratra ankehitriny izay lasa koa izy hitarika ao ay mola be da be jamba ao mila ampahiratoko amin'ny anaran'i Jesosy ampahafantariko fa Jesosy ny mpanjaka ampahafantariko fa Jesosy ny loham-piandry ampahafantariko fa dia olona afaka izy eo amin'i Jesosy ampahafantariko fa fahasoavana no namonjena izany hoe nomena maimaimpona fa tsy vidiko amin'ny vola mankarena ny famonjen'Andriamanitra izao anefa raha miteny anareo foana hoe amin'ilay rakitra sy ilay amin'ny vola omena tsy miteny akory hoe tsy ilaina ny mandoa rakitra na hoe tsy ilaina ny mandoa adidy na hoe tsy ilaina ny mandoa zay afaka participation anao arabola amin'ny asan'Andriamanitra ilaina foana ilaina izany Luka 4:9 dia hitanao tao Jesosy le nandeha nitety vohitra sy tanàna fa nisy olona nanaraka azy tao izy nanompo azy tamin'ny fananany nisy olona nanaraka azy tao nanome zay tokony hoentina anaovana ny asan'Andriamanitra Paoly nisy fotoana dia niteny mihitsy hoe manangona vola ngenareo isan-kerinandro dia rehefa voamango anareo iny dia alaiko fa omeko an'ilay fiangonana ray ary mba hanampiana azy satria mahatra sy ory le tao dikan'izay zany tsy miteny mihitsy hoe tsy ilaina ny vola tsy ilaina ny fanomezana fa alohan'izay rehetrarehetra zay ny tenanao mihitsy ny atolotra ao an' Jesosy aloha zay lazain'ny Paoly ny tenany aloha ny nomeny an' Jesosy zay vao ny fananany fa misy olona tsy ao amin'i Jesosy fa everiny fa le manao sponsor no mahatafita azy any an-danitra everiny fa le manao fanohanana no mahatafita azy any an-danitra fa ny tena aloha ny mila tolotra an' Jesosy manarakaraka zay miaino ny fanahy hoaraka ny sitrapon'Andriamanitra le fanomezana sy le fanolorana dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe zay mame ampifaliana no tiany ny tompo zay zany ny anankiray koa hoe ampifaliana le izy ny teny zay fotoana maly sy androany resaka foana ny amin'le fahafolo-karena tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra intsony satria ny zanak'Andriamanitra dia ambanin'ny fahasoavana fa tsy ambanin'ny lalàna ny fahafolo-karena nefa tao ambanin'ny lalàna ianao nefa rehefa miala amin'ny lalàna miala daholo ny lalàna rehetrarehetra anisan'ny lalàna ny fahafolo-karena miditra ao amin'ny fahasoavana ianao miala zany rehetrarehetra zany tsy hebreo ianao tsy jiosy ianao tsy ambanin'ny lalàna ianao zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ianao fa tsy hebreo na jiosy fa ny lalàna 300 ny resaka fahafolo-karena sy ny fombafomba rehetrarehetra tao dia napetraka ho an'ny jiosy ho an'ny hebreo fa lalàn'Andriamanitra fa rehefa miditra ao amin'i Jesosy dia ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra dia Kristy nanafaka anay tao ambanin'ny lalàna andehananay amin'ny lalàna ny fahasoavana ary tsy ny lalàna no mahavonjy fa ny lalàna ny tarika anao ao amin'i Jesosy Kristy dia rehefa tonga ao amin'i Jesosy dia ambany fahasoavana dikan'izay manan-karena be io fahasoavan'Andriamanitra io so atsika ma tsy mahatahotahotra hoe raha tsy mampandoha fahafolo-karena an'ireto olo reto ia tsy isy vola ho raisiko hoe raha tsy manisy pression kely inge za tsy isy vola ho raisiko hoe fa zany lazaiko anao fa ny zavatra tediavin'ny tompo tsy 10% fa ny zavatra tediavin'ny tompo 100%. Ny fiainanao ray manontolo dia ho an'i Jesosy, ny volanao dia ho an'i Jesosy, ny fotoananao dia ho an'i Jesosy, fanananao dia ho an'i Jesosy. Ianao mihaino ny fanahy ahoana ny tondrana an'ity araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fiaranao 10% fotsiny ve no omeny? Izy mba te hame 25, izy te hame 50%, so ianao 10% dia ampy. Lazaiko anao fa vao miala amin'ny resaka lalàna ianao, miditra ao amin'ny resaka fahasoavana, dia hitanao toy izy Paoly mba hampahafantarin'Andriamanitra aminareo ny haren'ny fahasoavana. Tsy zakanao zany fahasoavan'Andriamanitra zany. Tsy zakanao zany fahasoavan'Andriamanitra zany fa lazaiko anao. Efa hainareo ilay tantaran'ilay zazakely mitady bombo, ilay ao anaty bocal. Miditra ilay zazakely, mijerijery ny akavana sy ny akavia dia nandeha naka ilay bombo tao anaty bocal. Rehefa naka ilay bombo tao anaty bocal izy ny fikiriny tao ilay bombo, mivokona ny tanany. Tsy afaka tao anatin'ilay bocal intsony ilay tanany fa ilay bombo tsy mbola ao foana. Dia ozy ny dadany hoe anaka, avitsory ilay bombo.
dia rehefa mivotsitra ny bombo afaka ao ny tananao dia niala tao amin'ilay bocal. Fa raha mbola fikirinao anatin'ny tananao ilay bombo ka mbola mivokiny io dia tsy voaka anaty bocal mihitsy ianao. Fa rehefa mivoaka anatin'io bocal io ny tananao, za manana zavatra tsara lavitra no ilay bombo omeko anao. Dia be da be tsika mbola mijanona anaty bocal. Inona ny hafaran'ilay izy raha mijanona anaty bocal? Reraka fotsiny tanana ilay bombo tsy azo, tsy atsapa-mamy mihitsy ianao. Tsy tondra ho aiza mihitsy zany io e. Dia ohatr'izay koa ilay lalàna, raha mbola fikitra amin'ny lalàna sy ny fombafomba eo anao dia bocal, tanana anaty bocal io. Tsisy ninona azo ataonao fa feno bocal eny foana ny tananao dia ao. Fa amin'ny fotoana iray ny tompo miteny aminao hoe avotsory ny tananao hitsana ny bombo hitsana ny fombafomba sy ny fahotana rehetrarehetra, miala tao amin'ilay bocal ny tananao madio ny tananao, afaka ny tananao tsy voagejageza amin'ny bocal ianao fa ny tananao libre, zay tiako omeko anao dia omeko anao ampalalahana. Zany ny miaraka amin'i Jesosy. Haleloia! Manana ny fahafahana ary ny tompo manome izay rehetrarehetra tokony ho anao. Haleloia! Ho fantatrao ny marina dia ny marina nafaka anao tsy ho andevo. Isan'andro dia manana fiainam-bavaka. Isan'andro dia manana mamaky tenin'Andriamanitra. Isan'andro dia tsarovy. Izao ny tena tokony fantatrao ary tiako apetraka foana hoe trano fanahy ianao. Efesianina dia milaza an'izay, arafitra ianareo ho trano fanahy. Petera dia milaza an'izay, ianareo dia trano fanahy. Itoeran'Andriamanitra. Ny Korintianina dia milaza hoe tempolo ny fanahy masina ianareo. Ary tsy tompony tena anareo nareo fa mividiana tamin'ny alalan'i Jesosy. Zany hoe isan'andro ianao dia tempolo ny fanahy masina. Zany hoe na inona nataonao, na oviana dia tempolo ny fanahy masina. Ao aminao foana ny fanahy masina. Fa tsy hoe andeha hiditra ato amin'ity trano ity fa ao ny fanahy masina. Voalaza tsara amin'ny Hebreo asan'ny apôstôly 7:10. Andriamanitra dia tsy mitoetra ao amin'ny trano natao tanana. Ahoana? Andriamanitra tsy mitoetra ao amin'ny trano natao tanana. Indraindray nefa ilay trano tena tsara tarehy midorehatra, fa ilay olona ao anatiny ao tena fadiranovana sy ory sy tena mampalahelo. Mifamatika ilay izy. Tokony ilay olona no tena mahafinaritra sy tsara tarehy, dia ilay trano tsy maninona na ohatrohatran'izay ary. Satria io trano io irodana. Ozy ny mpianatra rehefa nahita an'i Jesosy, Jesosy jereo tia tsara n'ity tempolo ity, tena tsara tarehy. Dia hoy Jesosy tsara tarehy, fa lazaiko anao fa tsy avela hitsangana io fa irodana daholo no rehetrarehetra io. Zany hoe ho potika sy ho rava daholo ny rehetrarehetra, fa io tenanao io tempolo ny fanahy masina. Io nge niara hiakatra eny an-dahoranitra rehefa tonga Jesosy. Fa tsy le trano amboarina sy asiana voninkazo isan'andro sy tsy midika akory zany hoe ataoko tototo zarizary sy maloto zay trano ivavahana, tsy midika an'izay akory. Fa ny ten'Andriamanitra miteny ao ko fianarana mino anao amin'ny fahadiovana, misy ekilibra zany. Dikan'izay zany tsy ianao hoe ho atao tsy zarizara ny rehetrarehetra, fa tsara ny tompo sady mpanao tsara dia atao tsara ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny ambonin'izay le tenako no tempolo ny fanahy masina. Izao no trano fanahy. Izao no fonenan'Andriamanitra dia ato amiko ny tompo isan'andro. Amen. Fa tsy hoe andeha hiona amin'ny tompo fa andeha hitady ny tompo fa miandry ary izy zay. Dia zany misaotra Jesosy fa niandry anay teto ianao. Dia Jesosy hoe niandry anao ahoana? Zangy ao anatinao e. Fa Jesosy koa nefa anteny hoe naizanaiza angonandrona telo amin'ny anarako dia eo afovoany Ny fahamarinana mila fantatsika zany dia zao, tokony ho madio foana ny fonao, madio foana ny fisainanao, madio foana ny tenanao, satria fantatrao hoe misy fanahy masina ato anatiko. Tsy hoe any ivelany any dia hira zao tontolo zao ny anona, zavatra zao tontolo zao jerena, dia rehefa tonga ato amin'ity toerana ity aza mandefadefa zany hira zao tontolo zao fa ato amin'ny tranon'Andriamanitra angentsika. Nefa ianao rehefa mivoaka ary dia mihainohaino hira zao tontolo zao. Ianao ara ilay tranon'Andriamanitra, ao aminao ara tsy tokony hainohainoana hira zao tontolo zao, ny zavatra zao tontolo zao sony, satria ianao ny tranony fanahy, ianao ny tranon'Andriamanitra. Ho fantatrao ny marina dia ny marina nafaka anao tsy ho andevo. Olona afaka tsika ao amin'i Jesosy. Amen. Dia ahoana koa ny toy? Luka 4:4 izy teo.
zay toeran'ny fanahy ny tompony toeran'ny fahafahana dia inona le asan'le fanahy le voalaza teo ampahiratra ny jamba teo aloha sisy fa mahiratra ankehitriny fantatrao ny marina Luka 4:4 fa firy zao naniraka hitory fandefasana ho ampifatotra fampahiratana ho anjamba anafaka zay nampahoriana action be daholo ike zany tonga dia action commando zany an Jesosy zany dia hitanao ny olona nisy nampahorian'ny démonie tao tsy niteny fa sady mona ny marenina fa rehefa tonga Jesosy tonga dia miala ny fanahy mahatonga mona miala ny fanahy mamparenina rehefa tonga Jesosy tonga dia matahotra ny devoly rehefa tonga Jesosy mitsakana ny maty rehefa tonga Jesosy le nanderana andritra ny taona maro vonikasihan'ny tompo nitsahatra ny rà rehefa tonga Jesosy le olona nivoka nioaka nandritra ny taona maro rehefa niteny Jesosy hoe sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy niarina izy rehefa tonga Jesosy le marariny le paralitika le hoe tsy maintsy entina rehefa mihetsika ny rano tsy tafahetsika mihitsy izy satria ny andro olona hitondra azy foana ho eny amin'le rano dia rehefa mametsika le rano misy mandeha aloha foana miazakazaka mitondra zay marary dia izy tsy tafavoaka dia zay koa le fombafomba mpivahana sy rafidratra fombafomba mitondra anao fa ianao amin'izao fotoana rehefa ao amin'i Jesosy tsy voatery ianao anaraka ny rafidrafitra sy ny fombafomba sy ny lalan'olombelona fa hoy Jesosy tsy mila makainy amin'iny rano iny ianao batao ny fandrinao dia lany ianao mandeha tonga dia nitsangana dia nandeha dia sitrana satria manompo masoko amin'ny tendrombohitra avaiza ny famonjena avy amin'ny pastera ve avy amin'ny fiangonana zao ve avy amin'ny telakany ve ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany ao amin'ny tompo ny famonjenanao dia naniraka izy anafaka ny ampahoriana dia hitory ny taona ankasitrahany Jehova mbola taona ankasitrahany zao période de grâce fotoana ny fahasoavana midira ao amin'le fahasoavana midira ao amin'le fahasoavana mandresy fahotana fa tsy hoe fahasoavana manota ihany dia avela heloka fahasoavana dia manota ihany dia avela fa fahasoavana mandresy fahotana ary tsy hanotana intsony dia zay le fanahiny fahafahana ireo rehetrarehetra ireo vaky tsara io ny fanahin Jehova tompo no ato amiko dia nisy asa be da be tao Jesosy no nanao an'io ary hoy Jesosy hoe zay mino any asa ataoko ny ataony koa ary anao asa lehibe no zany azy izy nafindrany Jesosy any am-pianany le fanahy masina dia io fanahin Jehova tompo tao amin'i Jesosy io fanahin Jehova tompo io koa no ato amiko sy ao aminao rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia mahatonga anao anafaka zay ampahoriana fandafasana ho an'izay voafatotra ampahiratra ny jamba iteny somafaly amin'ny malahelo hitory ny taona ankasitrahana zay ny ilain'ny olona amin'izao fotoana fa tsy présenter olombelona tsy présenter fombafomba fa anambarana zany asa zany vonona ve ianao fa mila matsapa an'izay fanahiny fahafahana zay ianao afaka ianao zay afaka ihany no afaka manafaka amen zay mahiratra ihany no afaka mitantana fa hoy Jesosy mahafariseo sy mpanorandalàna hoe avelao izy fa jamba mitarika jamba rehefa jamba mitarika jamba any akady ny hafarany fa ny mahiratra no mila mitarika ny jamba ary mba hahiratra ny jamba avy eo mianga ny fahazavana dia ozy ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra zay nampazava ny teny hoe misy ny mazava nampazava taty anatinay ary te alalan'ny Kristy zahay mifantoka amin'ny Jesosy ny filazantsara ary ao amin'ny toeran'ny fahafahana androany koa ianao androany mbola ampirehetin'ny fanahy amin'ity fotoana farany arahantsika ity tena hirehatra ho an'i Jesosy ianao afana ho an'i Jesosy ianao anana zay fanahany fahafahany zay ianao libre amin'ny teny frantsay izy dia zay libre amin'ny teny frantsay dia liberté en Christ olona afaka ho amin'i Jesosy amen afaka amin'ny fahotana aho afaka amin'ny gezan'olombelona afaka amin'ny fombafomba afaka amin'ny lalan'ny nota afaka amin'ny zao tontolo zao afaka amin'izay asan'ny devoly rehetrarehetra complet ny fanafahana nataon'i Jesosy no ny herin'ny azo fijaliana zay namotehany zay le voalaza teo hoe nesorony tsy hoentsony ny fahefana sy ny hery ary naseho miariary ny fandresena no ny azo fijaliana Kolosianina teo iny dia hitoeran'ny fanahany fahafahana amen mora ny ziokako maivana ny entako mianara ao amin'i Jesosy foana mianara ao amin'i Jesosy foana zay ny fizarana nomenantsika zay ny zavatra nizaraina ao antsika mino ahako fa nametraka zavatra ao aminao ny tompo
dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ozy Paoly hoe tehirizo le rakitra nomenanao aza vela hosotomony devoly fa tehirizo zay dia ankatoa avy zay voalaza rehetrarehetra satria zay no mahasambatra hoe aza mpiaino fotsiny ihany nareo fa mamitaka ny tenanareo fa ko mankatoa ny teninareo amen. Nahitan'i Jesosy ny olona dia faly hoe sambatra mihitsy ny kibo nitondra anao ty, sambatra koa ny nono zay nampime sakafo anao. Dia hoy Jesosy hoe eny, fa zao no lazainy Jesosy, maika sambatra noho izany zay miaino sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Sambatra zay miaino sy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Dia tiako tenenanao io hoe anjarantsika sisy ankatoa ianao sa tsy ankatoa, fa amin'izay mankatoa misy ny fomba ny tanan'Andriamanitra. Amin'izay tsy mankatoa dia mbola mikomba amin'Andriamanitra eo foana izy. Avy aloha hiasa malalaka ny tompo amin'ny fiainanao. Avy aloha hiasa malalaka ny tompo hamita ny fanadiovana sy ny fanamboarana. Avy aloha hiasa malalaka ny tompo dia izy no hanome hery anao. Be da be ny zavatra mety mila alamina, be da be ny zavatra mety mila ovaina, be da be ny zavatra mila arodana, be da be ny zavatra mety mila ialana. Tonga dia tenena fotsiny hoe tia Jesosy dia ataovy arak'izay tianao dia mifaindrena vonina hanao ny sitraka ao. Satria izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no miditra ny fanjakany lanitra. Amen.